Ry ava-malala, faly indray ny tenako tafahoana aminao amin'izao programa izao. Raha miteny hoe faly dia tena izany tokoa, satria ny amamin'ny tenin'Andriamanitra no ifampizarantsika eto, ka na izaho izay miteny ary inoko koa fa toy izany ianao izay manaraka an'izao fandarana izao, ho velombelomin'ny tenin'Andriamanitra indray tsika, ahita ny hatsaran'Andriamanitra, anandrana higioka ny amamin'ny tenin'Andriamanitra indray amin'izao programa izao. Mivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Mialohan'ny anoizantsika n'izay lohahevitra izay amin'ity androany ity, andro fahatelo ity, dia andao hangataka ny taritarana avy amin'ny fanahy masina indray tsika aloha. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, atolotra ianao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Misaotra anao izahay noho ny nanomezanao anay ny teninao, ka dia ity ampilatananay izany izao ny soratra masina, ary ampio izay Andriamanitra mba tena anaiky ho tezany ny soratra masina, anaiky ho ahitsy ny soratra masina, ilay teninao, ilay fitezana amin'ny fahamarinana sy fanitsiana izay diso. Fanahinao masina ane hiasa aminay rehetra, ngatahako hiasa amin'ny mpiaino rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao ianao, ka dia mba samy ho vontony ny teninao, ho feno ny fanahinao izahay mandritra n'izao fandarana izao. Tononoka sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, efa noresantsika teto ny amin'ny hoe ny fidy vahoaka manokan'Andriamanitra, manana vahoaka manokan'Andriamanitra. Fa io vahoakan'Andriamanitra io mihitsy ny tena tokony anaovantsika antom-bavaka manokana mba hahatonga azy ho tena izany tokoa, ary mba ahavitany io vahoakan'Andriamanitra io ny asa izay anirahan'Andriamanitra azy, ny antony fidianan'Andriamanitra azy. Malitsika dia nahita tamin'ny teo aloha hoe nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nanao ohatra ny amin'izany hoe mivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izany. Dia tsy iza fa i Daniela. Ary Daniela io, na dia tena zanak'Andriamanitra azy izy, anjely mihitsy no tonga nilaza taminy nampahery azy, fa izy dia malala indrindra eo anatrehan'ny lanitra manontolo. Fa rehefa nahita ny zavatra nisy teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra izy, dia ny tolona ny talao mafy nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra, ny mba hidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'io vahoaka manokana izay novidian'Andriamanitra io. Ary Daniela tsy nametraka ny tenany olona ivelan'io fiangonan'Andriamanitra izay ohatran'ny tsy dia nahomby ny ataontsika hoe ny sasany na ny ampahany, fa i Daniela dia tena nandray ny tenany ho tao anatin'io fiangonana io mihitsy, niara niombona tsy fahombiazana tamin'izany fiangonana izany Daniela, ary dia nitalao mafy tamin'Andriamanitra ny mba hidiran'Andriamanitra tsehatra ho amin'izany fiangonana izany. Androany isika dia hiresaka ihany koa ny amin'ny hoe mba ho ny fiangonan'Andriamanitra ny mba ho tena atsapa ny filany ny fanahin'Andriamanitra, filany ny ho velombelomin'ny andon'ny lanitra, ilay fanahy masina izay noharin'ny soratra masina amin'ny ranon'orana mamelombelona. Izao no vakintsika ao amin'ny Zakaria 4:4 dia ny 9:5. Zakaria 4:4 dia rehefa niresaka ny amin'ny asa izay tsy maintsy ho tanterahin'ny mpanompon'Andriamanitra, ho famerenana amin'ny laoniny ny zavatra misy ny ainan'ny vahoakan'Andriamanitra, ny mpaminany Zakaria. Dia izao nambarany eo amin'ny 9:5. Zakaria 4:4, dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerobabela, tsy amikery na ampahatanjana fa mifanahiko hoy Jehova
tompony maro. Ravana malala ny fiangonan'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra. Marina fa zava-dehibe ny ananantsika olona anankiray manapa-kevitra ho tafiditra ao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra. Indrindra rehefa heverina fa olona manana ny maha izy azy ilay olona manana ny toerany, manana ny hoeti-manana hampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Zava-dehibe ny fitombona isa eo amin'ny fiangonana, ary zany raha teo ny asana ny ran'Andriamanitra antsika hiantso ny olona rehetra mba ho tonga ao anatin'ny ho valan'Andriamanitra io, dia hitory amin'izy ireo, hanasa azy ireo, milaza amin'izy ireo ny atsara n'ilay Andriamanitra ny antso antsika, ary dia manao batisa azy, mampianatra azy mba hitandrina. Fa zao tsy izany no tena hitoeran'ny herin'ny fiangonana. Tsy izany no ahitana fa mahavita ny zavatra izay ankinin'Andriamanitra aminy, io vahoakan'Andriamanitra io. Tsy amikery, tsy ampahatanjahana. Misy dikateny anankiray izay nolazain'ny mpanoratra hoe misy mpanoratra anankiray nilaza fa misy dikateny ny soratra masina amin'ny teny Alemana anankiray manao hoe tsy amin'ny andian-tafika mahay na ny amarony miaramila ny tanjaky ny tafika anankiray no entina mamita ny asan'Andriamanitra. Hevitra n'ilay hoe tsy amkerina ampahatanjahana fa amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ry havana malala, anisan'ny antombavaka anankiray tokony tolomantsika ho an'ny vahoaka voafidin'Andriamanitra manokana, ny mba hatsapana izy ireo ny filany ny fanahin'Andriamanitra, hoentiny mamita ny andraikiny izay niantson'Andriamanitra azy. Satria tsy ho vita amin'ny herin'olombelona izy io. Mety manana ny talentany sy fanomezam-pahasoavana maro isan-karazany ao amin'ny fiangonanao, fa ny herin'Andriamanitra irery ihany no hoentintsika mamita ny asa eo amin'ny toerana mahavahoaka voafidin'Andriamanitra antsika. Ny herin'Andriamanitra izay akambantsika amin'ny fanolorantena feno, zotom-po feno, ny hafanampo 100 isan-jato. Zay no entintsika manao ny asa izay nankininy ny Tompo amintsika, ka dia mba ho isan'ireo izay mangataka, mivavaka mafy ny mba handraisan'ny vahoakan'Andriamanitra ny fanahy masina amin'ny fomba feno ane isika tsirairay avy. Ary raha mandray an'izany fatra feno ny fanahy masina izany isika, dia izany no hanamboatra antsika, hanamboatra an'io vahoakan'Andriamanitra manokana io, mba hahatonga azy ireo ho vonina handray ny firotsahan'ny fanahy masina amin'ny fomba mivatravatra, ilay antsoin'ny soratra masina hoe ranorana farany. Andaovaka itsika ny Joela 2:2. Joela 2:2 miresaka ny amin'izany hoe Andriamanitra dia efa mampana tena ny androtsahany ny ranorana farany amin'ny fomba mivatravatra izay hamasaka ny voa mba ho vonina ho amin'ny fijinjana. Tsara ny hanamariantsika fa ny soratra masina dia manohatra ny asan'Andriamanitra, famitana ny asa fitoriana ny filazantsara farany eto amin'ity zao tontolo zao ity, amin'ny fotoam-pambolena izay nisy tany amin'ny faritra Atsinanana teto amin'ny ity zao tontolo zao ity moa zany tany amin'ny faritra Palestina iny, noarina amin'ny tsingerim-pambolena ny famitana ny asan'Andriamanitra. Ka ao ny fotoana hamafazana dia misy ny ranorana izay mampitsimoka ny vozana fafy. Ao ny fotoana izay hijinjana, misy ny ranorana izay manamasaka ny vokatra mba ho vonina ho jinjaina. Zao ny voalaza ao amin'ny Joela azafady, mpaminany Joela
eo amin'ny 7:20 ary ianareo ry zanak' Ziona miravoravo sy mifalia amin'i Jehovah Andriamanitra reo fa hanome anareo ny lohaorana onina izy dia andatsaka ranorana mivatravatra ho anareo, eny ny lohaorana sy ny farahorana aloha dia ho feno vary ny famoloana ary eotra ny vata fanatazana ny divay sy diloilo. Toy izantsika, ary honerako anareo ilay taona no an'ny valala dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijeja izay miara-milako betsaka nalefako amilanareo, ary inana ianareo ka ho voky dia idera ny anaran'i Jehovah Andriamanitra reo fa mahagaga ny fitondrany anareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Ravana malala, ny lohaorana efa nasehon'Andriamanitra, firotsahan'ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana, tamin'ny fomba mivatravatra, ranorana mivatravatra, izay niseho tamin'ny andro Pentekosta, ny andohan'ny asa fitoriana, ny amin'ny fivavahana kristiana, ny amin'ny famonjena ny drafim-panavotana izay nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona. Efa niseho io, fa mbola ho avy ilay farahorana milohan'ny fijinjana farany. Ilay fijinjana lazain'ny soratra masina hoe nisy anjely nilaza tamin'ny zanak'olona manao hoe arisoy amin'izay ny fijinjanao fa efa vonina ho jinjaina ny vokatra. Dia tsy ninona zany fa ny fiavian'i Kristy fanondroany, haka ireo olom-bovonjy, ireo voavitra mba hody any amin'ny fonenany mandrakizay, ho any an-tsopitra, any amin'ny sopitra ny lanitra. Ho avy zany farahorana zany. Fa zao isika Andriamanitra hanamboatra antsika mba ho vonina ny amin'izany. Ny anjarantsika dia zao isika no mandray ny fatra ny fanahy masina feno, manaiky ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra, tarihy ny fanahin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho vonina handray an'izay ranorana mivatravatra izay. Romanina 5 mantsy dia manamafy fa ny zanak'Andriamanitra dia ireo izay tapahin'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny fomba feno, tarihy ny fanahin'Andriamanitra ny atsipiriany eo amin'ny fiainany. Romanina 5 dia zao no vakiantsika eo amin'ny andininy 4:20, fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Io zany ilay fanahy masin'Andriamanitra izay raisintsika, angatahantsika amin'Andriamanitra isan'andro mba ho mpitarika, ho mpanamboatra, ho mpanova arak'izay fanampanantenain'i Jesosy. Jesosy dia nilaza hoe rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, izy no hapiaiky anareo ny fahotana, izy no hapiaiky anareo ny fahamarinana, izy no hapiaiky anareo ny fitsarana ho avy, izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Ary rehefa tonga amin'izay toerana izay tsika, amin'izay tanjona ny kendren'i Kristy izay, dia ho vonina handray ny ranorana farany amin'ny fomba mivatravatra. Ravana malala, hivavaka ny mba androtsahan'Andriamanitra ny fanahiny amintsika ny isika, dia mba ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra isan'andro, isan'andro. Ny fiainam-panahintsika dia avaozina isan'andro. Zany nambaran'ny soratra masina. Tsy tsika no mamorona an'izany, tenin'Andriamanitra no miteny amin'izany. Raha ohatra ka ho vakiantsika ny Korintiana 2:4 dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy 12, Korintiana 2:4, andininy 12. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mihalevina aza ny toetra ivelany, dia avaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Ilay fiainam-panahintsika, ilay ao anaty mahizy atsika manontolo ny fanarahantsika n'Andriamanitra, ny fanompoantsika n'Andriamanitra, avaozina isan'andro. Ary zany nahatonga an'i Jesosy nanafatra antsika tsy ho an'ny mpianatra rery fa itsika rehetra. Hoy Jesosy ao amin'ny Lioka 5:7, dia ny andininy 7:20. Lioka 5:7, andininy 7:20. Ary hoy koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tahanaraka ahy, aoka izy handany tenany dia hitondra ny azo fijaliany
isan'andro ka anaraka ahy. Rava malala, mila vaozina isan'andro ny fiainam-panahintsika. Mila mangataka ny fanahin'Andriamanitra isan'andro isika. Tsy hoe nahafinaritra ny sabatanay androany, tena nahazo hery, famelombelomana, feno ny fanahy masina, ny kasi ny fanahy masina ny fonay rehetra. Zava-dehibe mihitsy ny zavatra azonay androany, ka noho izany dia zao efa mba manana vatsy hoentinay mandritry ny herinandro izahay eo amin'ny fiainam-panahinay, lafiny ara-panahinay. Tsy reva malala, mandray vatsy manokana tsika rehefa sabata. Fotoana manokana andraisantsika fitahiana manokana io, fa isan'andro isika dia manavao ny fiainam-panahintsika. Isan'andro isika ny tokony hangataka ny ofeny ny fanahy masin'Andriamanitra. Isan'andro isika no tokony hivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, mba hahatonga ny vahoaka manokana io handray ny fanahin'Andriamanitra, ahazo famelombelomana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ka dia amaranantsika azy Lioka 1:12 dia nomeny Jesosy teny fikasana mamy indrindra isika ny amin'ny handraisana ny fanahy masina. Tsy hoe nampanantena fotsiny izy fa hanome, fa izy mihitsy aza mampirisika atsika mba hitady, hangataka. Lioka 1:12 vakiko aminareo manomboka amin'ny 1:7. Jesosy no miteny, ary hoy izao aminareo, mangatady dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Tiany Jesosy mihitsika raha mba tena hafana foa mivavaka, mitolona mivavaka, tsy hoe mangataka tsotra fotsiny dia hoe efa nivavaka iny, efa nangataka iny. Mangataka, mitady, mandondona, na ohatra ny zavatra midy, mikatona, tsy fantatra azy ao anatiny ao, dia zao dondony io, ary tediavo le izy, ka tsy ao mihitsy. Hitady ahy nareo dia ho hitanareo raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra, hozy ny tompontsika. Dia zao ny toy ny vaky teny Lioka 1:7 dia ny 1:10, zao ny toy ny vaky teny hoe Lioka 1:12 azafady, Lioka 1:12 1:7 vakitsika teo, dia ny 1:10 zao, fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandondona no voany. Ravina malala, zay rehetra mangataka no mahazo. Rehefa ianao zany tsy hanao an'izany, rehefa ianao zany tsy hangataka, dia efa fantatra zany zay ny mombanao. Tsy anisany handray an'io fanahy masina io ianao, tsy isan'ireo zay hoe zanak'Andriamanitra taria ny fanahin'Andriamanitra, tsy isany. Jesosy miteny mangatady dia omena, fa zay rehetra mangataka no mahazo. Zay mangataka tsisy tsy mahazo, zay tena mangataka tsisy tsy mahazo, fa zay tsy mangataka dia tsy mahazo. Zany ny hevitry ny hoe fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandondona no voany. Ravina malala, mino aho fa nikasika ny fonao Andriamanitra dia mba miredareda ao am-pontsika ao mihitsy zany zao ny fanariana ny hangataka ny fanahin'Andriamanitra, fa milany zany isika amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra, vahoaka voafidy atsika, tsy mandany fotoana amin'ny zavatra hafa ivelambelany, tsy ilaina resadresaka tsy mahasoa, ny fomba fiaina tsy tsara, tsy lany fotoana amin'izany tsika, fa ny mitolona mivavaka hangataka ny fanahin'Andriamanitra. Zany no tena tokony ataontsika, ary dia zany no ampiaritsika zao. Satria io Lioka 1:12 io, raha ny teny Jesosy mangatady dia omena, fa zay mangataka no mahazo, ny fanahy masina, fanomezana ny fanahy masina no ambarany eo. Zany eo amin'ny 1:17, koa ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Resaka fanomezana ny fanahy masina no tiany Jesosy teneny hoe mangatà dia omena ianareo, fa zay mangataka no mahazo. Andao hivavaka atsika, hoe tsika mibavaka zany, mba handraisantsika rehetra ny fanahy masina, mba hatsapany ny vahoaka an'Andriamanitra, fa tena mila ny fanahy masina izy,
amin'ny mahavahoaka voafidy azy. Ivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, isaoranay ianao noho izany teninao izany. Tsisy fomba hatakarany ny sainay voafetrany izany raha tsy nambaranao izany, ary dia nambaranao mazava tsara. Fa tsy amikerina mipahatanjana fa ny fanahinao masina ihany no entinay mahavita ny andraikitra izay niantsonao anay sy ny toerana izay tianao mba ho tazominay. Ary raha angataka ny fanahinao masina izay dia azo izany. Raha tena hitady an'izany dia homenao izany. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay tsy mangataka tsy mahazo. Andriamanitra, ampio izay mba hoendry, mba handany fotoana amin'ny fiarahana aminao amin'ny alalan'ny vavaka, hitalao an'izao vahoaka anao izao. Anisan'izany ny tenanay, ny mba handraisanay ny fanahin'Andriamanitra, mba tonga anay ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra, indrindra amin'izao andro farany amin'ny tantaran'ny tany izao, mba ho tena zanak'Andriamanitra, tarihy ny fanahin'Andriamanitra tokoa ny zanakao rehetra. Andriamanitra, ho fantatro fa miaino izany vavaka izany ianao. Fantatro fa hiaino ny vavaka izay ataony mpiaino manaraka n'izao fandaran'izao, ka tapa-kevitra ny hanao fotoam-bavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Tonononay amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.